ahoana marina tena abadoy ny mpitondra ny vahoaka tany Vienne renivohitry Autriche ny délégation malagasy tary ny filoham-pirenena raha ny tatitra isan'ireo voasafidy hotolorana amboara mahatompon-daka ny fampiroboroboana ny indostrie eto Madagasikara nanomboka ny taona 2024 io ny vaovao niparitaka mafy tamin'ny herinandro lasa teo iny ankoatra ilay raha lanja ny valizy nahazo amboara ilay filoham-pirenena fa tompon-daka amin'ny fananganana indostrie taty Afrika ka miisa 7 no natsangany teto Madagasikara. Ny fanontaniana napetraka ho an'ny rehetra de ny hoe tena mifanaraka amin'izany ve ny zava-misy ainan'ny firenena? Alaina ohatra kaiky ohatra ny fanamboarana ny fiara marka Gaskara izay nambara fa tsy maintsy ajoro mialohan'ny faran'ny taona 2024. Ilay orinasa fanamboarana simenitra goavana indrindra aty Afrika izay efa tamin'ny tetezamita hatramin'izao tsy hita izay fananganana azy. Ny usine famokarana etanol izay napetraka ny favalo ny volana marsa 2024 ny vaty fototra. Ireo rehetra ireo izay tsy mbola vita sy tsy nahitana vokatra hatramin'izao. Rehefa samy gaga ny olom-pirenena manoloana ireo rehetra ireo dia milaza ny fanjakana fa tsy ny fanjakana no manangana ilay indostria fa nisy ny fiaraha-miasa tamin'ireo sehatra tsy miankina. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe ireo sehatra tsy miankina ve no tokony isitraka ilay amboara iny sa ilay filoham-pirenena izay tsy nahatsangana afa-tsy ilay fary-malagasy sy ny famelomana ireo orinasa mpamokatra siramamy. Betsaka ireo tsy anasa eto Madagasikara ary sahirana ny olona amin'ny fidangany vidim-piainana tsy mitsaha-mitombo noho ny olana sy maro samihafa tahaka ny fidangany vidin-tsolika. Mila famoronana asa be dia be ambadika izany koa raha misy 7 ary ilay indostria natsanga ny filoham-pirenena dia mipetraka avy hatrany ny fanontaniana hoe firy ny asa noforoniny izany orinasa misy 7 izany teto Madagasikara. Tsy mitombona mihitsy io isa io raha mbola ny ataony jirama eto amintsika io ary mbola sarotra ny ampidirana izany Madagasikara izany amin'ny industrialisation raha izao fomba fitantanan'izao. Dia hoy ny fanazavana hoe ahoana moa zany ny électrification eto aminao zay isin'ny industrialisation araky ny voalaza regny sy misatisfaire an'izany ny vahoaka malagasy ary izany anisan'ny problème sy ny fampandrosoana eto ka androany anao zany atsafain'ny olona na barabarain'ny olona na akalefan'ny olona ny velany de midehaka le mpitondra fanjakana sy le filohan'ny république. Réalité misy eto raha mikasika an'izay industrialisation zay na ny secret io tsy velony na ny sirama io maty ohatra roa ngezabezany ny alaiko ary pays mahantra indrindra eran-tantsika raha ohatra ka tena nitombona zay fampandrosoana ara industrialisation zay eto na industrial zay sy ohatran'io. Ny industrialisation neka mitaky électrification mitaky kangovo matanjaka ny afahana mametraka an'izay industrialisation zay. Mazava izany raha tsy aivina dia niteraka resabe sy fahagagana ho an'ny maro ny fahazahoana ity amboara ity. Petraka ny fanontaniana maro toy ny hoe inona avy izany indostria misy 7 tafatsangana izany, firy no isan'ny mpiasa ao anatin'izany, firy ny asa voaforona, manao ahoana ny fampitaovana sy ny maro hafa. Fantatra ny sabosy teo indray fa malagasy ihany no isana anao ny tombana. Ny jerena raha mendrika tokoa ny filoham-pirenena malagasy na tsy ity amboara ity. Tsy iza io fa ny solotena ny firenena mikambana misana ny indostria Volatina Rakotondrazafy izay voalaza fa fianakaviany ministry ny serasera sy ny kolotsaina no sady mpitondra tenin'ny gouvernemanta Lalatina Rakotondrazafy. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa ahoana mariny midika mazava izany fa tsy tonga ho azy ny fanomezana io mari-pakasitrahana io fa ny mampalahelo de ny hoe maninona no lalaovina tahaka izany ny fiainam-bahoaka. Hitatsika tsara raha teo moa fa isan'ny délégation niaraka taminy tany an-toerana ilay ministry serasera izay voaporofo mazava milaza fa misy ifandraisany ity raharaha fanomezana amboara momba ny indostria izay tsy mbola niasan'ny vahoaka malagasy ity akory na iray aza. Dia mbola fihetsika toy izany foana ve no hitondraina ity firenena ity? Tsy misy afa-tsy fitaka ny vahoaka malagasy no ataon'ny mpitondra ary mazava io tranga io. Ilay serasera no lazaina fa misy 7 ireo orinasa natsangany fitondrana
nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'izao. Rehefa mahafantatra ilailainga tsara lahatra ny vahoaka malagasy dia nolazaina indray fa tsy ny fanjakana no nanangana ilay orinasa fa nisy ny fiaraha-miasa tamin'ny tsy miankina. Izany de tena fanambakana vahoaka dia io indray fa mipotra ny resaka idira ny ministra ny serasera amin'ilay raharaha. Tany misy krizy lazaina fa tsy misy krizy, tany tsy misy orinasa natsangany akory lazainy fa anjatondro natsangany. Reharehan'ny vahoaka malagasy ve ny mpitondra tahaka izany? Inatra ho an'ny firenena aza ny fahazahoana ilay amboara iny satria tsy mifanaraka amin'ny zavamisy amin'ilay firenena tantaniny akory ny zavamisy ny fihetsika ataony. Tsaroana avy hatrany ilay fahendrena malagasy izay milaza hoe ny feno tsy mba mikobana, mifanipaka tanteraka mantsy no ataon'ny fitondrana, tsy misy afa-tsy ny fizahozahoana sy ny fipoerapoerana no tonga aloha, kanefa ny fiainam-bahoaka mialentika sy rendrika anaty fahantranatra any. Manina no tsy misy samijoro ny mpomba ny fitondrana izay mahafatrapo, milaza sy mitanisa io orinasa misa 7 io izay nolajainy io. Raha tena nisy tokoa izany, tena mila mifo amin'ny toromaso ny isika vahoaka malagasy fa ahoana mariny. Ahoana mariny